sivinjato sy arivo 520 sy 2 feno 520 taona ny EPP Mangalaza anatin'ny komina ambanivohitra Firamanga Avaratra farim-piadidim-pampianarana Ambatondrazaka. Olana ny fanteran'ny fotodrafitrasa izay efa ntaonany maro no tsy nisy fanamboarana ka efitrano zara raha misy sisa no ianaran'ny mpianatra. Mbola ahitana mpampianatra FRAM miisa 7 ihany koa eto anivon'ny sekoly izay mbola vesatra ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fandoavana ny karamany hany ka lasa marisarisa ireo ray aman-dreny mandefa ny zanany eny an-tsekoly. Ny olana na eto zany dia ny fanaramana mpampianatra FRAM. Mbola misy mpampianatra FRAM 7 zany eto aminay eto hatramin'izao fotoana izao. Dia tsy ava sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana fotodrafitrasa, tsy afaka mikarakara satria mbola manarama mpampianatra FRAM zany izay eto. Ny salle de classe eto zany dia telo zany sisa ny tena salle de classe tena miasa eto. Ankoatran'izany zany efa lozoma natao ho an'ny mpampianatra lasa vadika salle de classe eto aminay eto. Raha ny resaka fahazotoan'ny mpianatra zany aloha sy ny atao hoe isan'ny mpianatra dia efa fanihena dia hena mihitsy noho izay resaka fotodrafitrasa izay. Vokam-panadinana zany dia atao mihena miandalana ihany satria mitraika betsaka an'ilay fotodrafitrasa mihitsy le fianaran'ilay mpianatra zany dia lasa ohatran'ny ratsy ilay vokam-panadinana amin'ny indrindra ny atao hoe fanadinam-panjakana amin'ny CPE zany eto amin'ny EPP Mangalaza. Tsangam-bato ny 520 taona izay iarahan'ny FEFI ny taletsekoly ary ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny hamitana tanteraka ny efitrano sekoly miisa 2 izay efa mijoro eto tokotanin'ny sekoly ka namaranana ny fankalazana izao 520 taona izao. Nisy ny fifaninanana lalao baolina kitra kopy omby matavy ka ny zanaka Mangalaza mitady ravinahitra any Tomasina Andriamatoa Rakotinirina James no niantoka ny omby ary ny vola rehetra azo tamin'ny fidirana kosa dia natokana hamitana tanteraka ny efitrano sekoly. Ny hetsika rehetra teto dia nialohavan'ny karnaval lehibe namakivaky ny tanàna.